Revavaka asika rehetra sotranao zaho ry Jesosy tompony fiainanay mbola mitahiry anay noho ny famondramponao miazona anay amin'ny tanam-pahasoavanao manome fofonay na zao anay manome voninahitra sy mideranao amin'ity alahady ity avy Jesosy hiditra amin'ny fiainany tsirairay avy mba tena hanjaka ao anatinay tokoa ianao hitoetra amin'ny alalan'ny fananao koa ny teny rehetra izay ho zaraina hitomba amin'ny finoana hitomba amin'ny fahatokina hitomba amin'ny fahatahorana anao ry Jesosy saotra tompo amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra anjarantsika amin'izao alahady fahavalo alohan'ny Pasika zao dia ny marika toko faha 7 ny andininy fahenina amby telopolo ka hatramin'ny toko fahafolo ny andininy fahafito Matio azafady Matio toko faha 7 ny andininy enina amby telopolo ka hatramin'ny toko fahafolo ny andininy fahafito. Rehefa hita tito zao mifampiteny amin'ny anaran'i Jesosy ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia nahony anazy ny fijery ireo satria nampahatrany ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry dia hoy izy tamin'ny mpianany be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 hankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy ahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary zao nanarany apôstôly 12 ny voalohany Simona izay tao hoe Petera, dia Andrea, Jakoba zanaky Zebedio sy zao na rahalahiny Filipo sy Bartolomeo, Tomasy sy Maty mpamono rehetra, Jakoba zanaky Alfeo sy Tadeo, Simona Kananiana ary Jodasy Iskariota lay namadika azy. Ireo 12 ireo dia nirahany Jesosy ka nididiany hoe aza mandehany amin'ny lalàna jentilisa ary aza miakatra amin'ny tanàna Samaritana fa leo mankany amin'ny ondry very amin'ny taranaka Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zany no afatra zay ampitain'ny Tompo ansika amin'izao ten'Andriamanitra zao hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amin'ny filazantsara hafa na amin'ny perikopa hafa izy dia ny hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Io no lazainy Jesosy ampianarin'i Jesosy amintsika. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe iza zany fanjakan'ny lanitra zany na inona izany fanjakan'ny lanitra zany. Zany ny fanontaniana roa lehibe zay mipetraka. Ary aiza ny fanontaniana fahatelo no mipetraka zany na misy zany fanjakan'ny lanitra izany. Ny valiny voalohany raha ny hoe iza dia Jesosy Kristy no mpitonga ny fanjakan'ny lanitra, mpanjakan'ny lanitra ary izy koa no fanjakan'ny lanitra. Io no valiny voalohany ny amin'ny atao hoe fanjakan'ny lanitra. Inona ny fanjakan'ny lanitra? Raha zaraina roa zany teny zany dia misy ny hoe fanjakana sy ny hoe lanitra. Arak'izany raha misy ny fanjakana dia misy ny mpanjaka ao. Ny mpanjaka dia tsy hafa fa Kristy ihany no mpanjaka ao, Andriamanitra ray no mpanjaka ao, ary izy no mpanjaka sy tompony tompo. Ny lanitra zay androna indrindra ny fiainana mandrakizay. Kanefa raha manontany Jesosy na manazava Jesosy ny amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lazainy hoe ino ny fanjakan'ny lanitra dia ao anatinareo. Ary eo mipetraka amin'ny fanontaniana amin'ny hoe aiza sady ao anaty izy no ao an-danitra izy. Ny tenin'ny mpandinika dia zao no hoe zay toerana misy an'i Jesosy no misy ny fanjakan'ny lanitra. Zay ny valiny hoe aiza no misy azy. Raha ao anatinao no misy an'i Jesosy dia ao anatinao ny fanjakan'ny lanitra. Raha ao an-danitra Jesosy dia ao
ny fanjakany lanitra. Zay ny amin'ny atao hoe iza aiza ny toerana fa ny inona kosa de lazana indrindra fa ny fiarahana miaina amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka indrindra dia Kristy Jesosy io no miaina na tonga vahoaka ny fanjakany lanitra ianao. Fanontaniana manaraka dia ny hoe ahoana ny fomba hahatonga anao ho isan'ny citoyen zany fanjakany lanitra izany, na ahoana no atao hahatonga anao ho isan'ny mpandova izany fanjakany lanitra izany. Taditsika tsara ilay tovolahy anankiray nanontany an Jesosy hoe inona no ataoko mba andovako ny fiainana mandrakizay. Valiny tsy ny ataonao no andovanao fiainana mandrakizay, tsy io ny bazy, tsy io no fototra, fa ny fahafatesan'i Jesosy eo izy ny manorina fanjakany lanitra ho an'ny mpanota. Eo izy no manorina sy mizara izany ho an'ny mpanota. Sambatritsika manana Jesosy mpizara sy ainana mandrakizay ho antsika. Ahoana nefa ny fomba handraisasika izany araka ny fampianaram-pinoana dia ny hoe zay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no goelona. Mino ny Kristy Jesosy ianao, natao batisa amin'ny anaran'Andriamanitra sy zanakary fanahy masina ianao a, misokatra midanadana ho anao ny lanitra. Mampatahotra nefa dia ty vita batisa le olona tsy miova amin'ny fiainany. Lazainao hoe mino le olona kay le finoana atratra mitenda no miakatra ihany, eo amin'ny molotra ihany. Lazaiko aminao tsy mandova lanitra zany olona izany, tsy vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra zany. Azany mahateritra an Jesosy milaza hoe ity firenena ity manaza ay amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra amin'izay ny fandraisanao a ny fanjakany lanitra dia tsy hafa fa ny fibebahana marina. Ary zay mahatonga ny filazantsara hoe mibebaha nareo fa efa kaiky ny fanjakany lanitra. Ny fibebahana riavana dia tsotra sady mazava, fisanganana amin'ny matiny dikan'io sy ny filazana hoe mamindrafo amiko Jesosy mamela ny heliko eto amin'ny molotra mora be zay dia nibebaka tokoa io kazo ny eo amin'ny fony ao tsy miova ny fiainany. Fa ny olona izay nateraky ny rano sy ny fanahy natao ny batisa masina na amin'ny fibebahana zay fanavaozana ny batisa isan'andro. Hoy izy Martin Luther dia zao no hoe olona manao volte-face. Raha tany avaratra izy nidriany teo aloha dia tsy changement de direction, miova tanteraka ny lalanao. Raha lala ny fahaverezana, lala ny fahafatesana, lala ny satana ny lalana taloha, miara mamindra amin'ny Kristy. Amin'izao ny irantsika dia mahafinaritra tsara hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara amin'ny tempo tena iray, ary aoka ny saiko sy ny sainao firay safidy mandrakizay. Zany ny olona tena nandray an Jesosy, fa sy le amin'ny molotra hoe Jesosy eo mamindrafo amiko mamelany heliko, za ngeka tena tianao Jesosy, ety ianao fa tsy ny fiainanao manontolo sy ny fonao no natolotra ao ny tompo. Zay ngatahany tompo mandrakarivo hoe anaka atolory ahy ny fonao. Tsy diso tokoa ny hoe mino dia mahatonga vahoaka ny lanitra. Teo amin'ny testamenta taloha dia ny famorana no nidirana tamin'izany vahoaka ny fanekena izany. Fa izay lazainy Jesosy eo amin'ny toko fahasiviny andininy fahatelo enina amin'ny telopolo anefa dia zao ny hoe nahonenan Jesosy ny nijery n'ireo vahoaka. Mampantraina izy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ny dikany dia ny hoe mahantra fanjakany lanitra ireto, tsy manana fanjakany lanitra. Raha miobolana malagasy dia hoe mangetaeta ambonin'ny lakany. Ina ny antony nahatonga an Jesosy nonena nahantra ny fariseo sy ny sadoseo ary ny mpanoradalana dia tsy nizara ilay fanjakany lanitra ho an'ny jiosy
fa ny lalàna didy folo a nampiany ambony lasa 300 efa zato lay didy izy mibata entana mavesatra amin'ny soroky ny olona jesosy nefa izy a mametraka an'izany izy nefa izy tsy mibata nadiny ankikeliny ary tsy nitondra ho am' jesosy lay tena fiainana fa nitondra ny olona kosa hanaza ny fombafomba ivelany ny fivavahana azany milazany jesosy tezitra misy amin'ny fariseo izy lozanareo sy ariseo piatsara velatsy tondra mametraka entana mavesatra amin'ny soroky ny olona ianareo ary eo nampahantra ny zanak'Israely satria tonga lay tena fanjakany lanitra de Kristy tondra lay tompony fanjakany lanitra tondra lay tena manana ny fiainana mandrakizay tsy noraisiny zany ary eo ny tena mampahantra azy tonga tany amin'ny azy izy ny soratra masina fa ny azy tsy nandray azy fa zay nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay meny ny anarany mahantra raha tsy manana lay fanjakany lanitra io no teboka faharoa mahantra raha tsy manana an' Jesosy ao anatiny na inona moa ny soazy ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy ho ny soratra masina kanefa very ny ainy nampahantraina ny teny mahafinaritra amin'io teny nampahantraina io dia hoe mahita ny fahantrana ny adinao Andriamanitra dia Kristy Jesosy io zavatra lehibe na inona adinao tsarovy hitan'izany onena izy malahelo izy ny teny hoe onena sy antsa eto dia manambara n'Andriamanitra be fitiavana mpamindra fo ary mahita ny adinao sy ny olana atrenao ary io ny fanjakany lanitra ry havana fanalananao amin'ny adinao maro samihafa hampidirana anao amin'ny fanjakany Kristy eo izy ny raha mahafinaritra zay tapitserina zay tonga ao sambatra mandrakizay fiderana tsara no reheran'ny lanitra zany ny teny Jesosy homena ka mahatonga azy malahelo rety olona reto tsy manana lay fiainana mahantra loatra zany toy ny ondry tsy misy mpiandry ny dikan'izay dia tia metraka ny jaona toko 10 ao am-poniny mpiaino azy tsara Jesosy izay lazany hoe izaho no mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry tonga lay anolotra ny ainy hamonjy ny zanak'Israely tsy noraisiny zany tonga tany amin'ny azy tokoa izy fa ny azy tsy nandray azy vita ary voamboatra tsara ny fanjakany lanitra teo amin'ny azy fizaliana dia mitady olona amin'izay Jesosy hijaran'io mitady olona amin'izay izy ny anso ny apôstôly 12 izy eto voatanisa teo ny anaran'izy 12 tonga dia hanomboka amin'ny rasy dia Jodasy mba atao koa Jodasy nasoina isika mitoetraka eto io a mila mitandrina fa misy mety ho ray sy Jodasy a fa mety ho very raha tsy miorina tsara amin'ny fiantsoana etsika dia tsy maintsy resaka ny fiantsoana ny apôstôly olona manahoana moa ny fidin'Andriamanitra hiara-miasa aminy na ny fidiny Jesosy hiara-miasa aminy Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany a ny 9:20 sy manaraka dia izao ny lazainy hoe ny adala amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra ampamenatra ny zereo sara ny tantarany soratra masina raha ny fidy any Mosesy izy alohan'ny sehoan'i Jehovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy inona ny akta nataony Mosesy namon'olona Mosesy ary ny apôstôly Paoly raha niaona tamin'i Jesosy teo an-dalàna Damascus izy nahazo taratasy avy ampisorona be izy haninona hamono ny kristianina teo indrindra tamin'ny tatao-vonana nisy mazava lehibe avy any an-danitra hoy Jesosy tamin'ny Saoly nahoana ianao no manenjika mila mitandrina ny olona mbo fidin'Andriamanitra mila mitandrina dia hoy Saoly tamin'izany hoe izy amonao tompoko zay noenjehiko dia hoana hoy Jesosy izaho no Jesosy zay enjainao mandehana ny adala amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra ampamenatra ny miandry fa nao faty matetika ety rehefa miresaka ny fampianarana ny amin'ny fiantsoana rehefa hividy poma ary amin'ny toeram-pivarotana ianao dia jerena ny tsara tare
na mividy akondro ianao de jerena ny saratare sy zay na mifidy vazy koa vady koa raha ny tanora de jerena ohatrany tsy metimety amiko ty zany ry mba tsaratare ty zany ry tena sarabika ry zany ary maso am'zany de mangalangalatra misy satria tsara loatra le zavatra le olona zay fomba tsy diso tsy manomesiny anareo ary io lay fifidianan'olombelona dia neverinao tsara sy metimety aminy io no raisy ny ara-miasa aminy fa raha fa tsy mitovitovy tsy tiatiany sy azo azony dia indrindra mpanao politika moa manao an'izy io tsy dia ny fiangonana loatra tsy dia manao an'izay fa ny mpanao politika manao an'izay fa raha Jesosy no mifidy dia zao ny rasy io indrindra ny fidiny ny mpanota io ny fidiny tahaka anao tsy fidiny azy zany amin'io mpanota ratsy io nefa amboariny zany olona zany ka tonga amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olona vaovao izy ary io indrindra misikendrenany hoe ny olona fanjakany lanitra dia olona vaovao izy niala tamin'ny fahafatesana misendra amin'ny fiainana ho amin'ny Jesosy Kristy fa mitanena mipetraka dia fa vaovao ve ianao sa mbola tote sa mbola lolo ny ilany sy voatefy amboarina ka tsy vita mino afa efa tena ho toy ny anjely ny apôstôly Paoly isika raha miaraka amin'ny Kristy Jesosy tompitsika tsara lavitra ary nylesona zany tamin'ny fiainana manak'izay hoe rehefa any an-danitra ve pastera ny klema rehetrarehetra amin'ny vatana io miala efa ho toy ny anjely isika ary io mahafinaritra amin'ny hoe fanjakany lanitra dia mifandray amin'ny paradisa tanteraka tsy misy fahafatesana mandrak'izay no ambadika n'izany inona kosa ny antony ny fidianana ny olona anankiray hiara-miasa aminy na diakona na pastoro na katekista na mpiary na koraly na président koraly na filohan'ny sampana samihafa na ony ianao ny fidina any fidina ianao satria ianao efa bebe finoana angambo ianao masimasina koa am-piangonana angambo ianao no efa hita endriendry kokoa angambo diso tanteraka ianao raha izay fa izano rasy indrindra ilay lo maimbo sarovo ny atilavaka nakananao ho soratra masina kakana sy olotra ianao ho soratra masina fa sainy zao sarobidy eo masin'Andriamanitra ianao satria novodiny tamin'ny rano ianao no dioviny hatrany an-tampindonao ka hatrany ampanadia hatrany anatinao ary io ny mahavaovao anao ary io ny mahavaovao ka ny fanjakany lanitra anao voadio ny Kristy tamin'ny rano fa sy nitoetra anao na ny fanamarina ny tenanao ny fiheverako ny tenako zavatra fa ilay Jesosy zay nanadio anao indrindra Petera ve zay avasika manokana miseho tena mafinoana hoe Jesosy andao ana daholo ny olona rehetra satria za enjenao vonoinao faty dia ahoana navalin'ny Petera za tsy hiala aminao hiara-maty aminao na hiala aminao aza ny olona rehetra za tsy miala aminao mafinaritra mba manao an'izany koa antsika rehefa mivavaka Jesosy tena anao vokitirina fakapanahy kely dia zay ny daraboka Petera dia tovavy kely nandavo azy hoe ianao koa naman'i Jesosy sy fantatro van lehilahy zany verina fanorona sy namany lay olona efa ao anatin'ny fidina mandao sao mihevy tena ao anatiny ianao kanso manda so ihany lay maso antra satria resasika teto hoe onaina Jesosy antra Jesosy rehefa nandahiny telo Petera dia fanandrifiny masony sy ny masony Jesosy dia hoy izy ny masony Jesosy rasy ny teny Jesosy mba imagineko ny teny Jesosy Petera tiako foana ianao na dia mandahy telo efa niteneniko ianao fandahy sainy zao mbola tianao foana zany angeny fitiavany zany angeny famindram-po nampivady nampizanaka nampiaramono zany ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra mahay mamindra fo sy mitia vina ho tonga amin'izany ianao raha misy manana olana kely vina ianao no hay amindra fo vina no hay amela ny vahoaka ny fanjakany lanitra dia olona mahay mamela hery naona ny fidina ny apôstôly Romainy 10 ny antony dia zao hoe fanavahana manokana ny dikan'io fandraisana ho azy manokana avahana mba handray ny fahasoavana sy zany fanjakany lanitra zany ary hizara be ny vokatra inona ny vokatra ny olona rehetra eran'izao tontolo zao na mena na tsy mena irahina ianao mandehana hitory ary mena fahefana koa reto
apôstôly reto hanasitra namoaka de amin'ny ary raha amboarina zany de nomena fahefana handresy ny fahavalo rehetra hanorina ny fanjakany lanitra mahafinaritra ny teny nlazain'ny Jehovahandriamanitra tamin'ny mpaminany faizao indro za maniraka anao anio handrodana handrava ary hanorina sy amboly ny fanjakany lanitra mandehana ary am'izao sisy zao tena apôstôly nahazo fahefana ianao satria Jesosy lay niantso anao tena tia sy anao lay Jodasy fa olo-kafa sy anao lay nanda fa ianao lay niorina tao anatin'ny fanjakany lanitra dia ny fahafatesan'i Jesosy nivelo anatin'ny fanjakany zany Kristy zany ary manana tokoa lay fanjakany lanitra ao anatiny mandehana ary mandehana hizara zany aza mipetraka na tanora na mpiary na diakona na iza misy nitafika masina samihafa ataosika mandehana fa manana tsosa ianao nidikany hoe mandeha de zao manana tsosa ianao am'ireo vokatra marobe reo ny tompony de manontany hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay mpaminany de namaly soamantsara hoe inty aho iraho na de tanora azy ianao de lazain'ny tompo hoe mandehana am'izao herinao zao nanao an'ny Gideona mandehana am'izao fanjanonana zao ho Paoly nanao an'ny Timoty aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny fahatanoranao faoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao misy tovolavo resaka tamiko tamin'ny herinandro teo hoe Jesosy tao anatin'ny fahatanорako pasteur ozony raisiny Jesosy c'est vrai ozy natitra taloha fa am'izao sisy zao tena nafoiko an Jesosy ny fiainako manontolo zany ny olona voafidy marina sy voafidy am'molotra fa ny fiainany manontolo nankenino an Jesosy ianao kory tanora ny olo-dehibe moa tsy rasana raha teo efa ela ny etezana tamin'ny vavaka zao no afatra ny akaiky ve ny fanjakany lanitra nahoana no akaiky izy tsy fantatrao na niorana ny fotoana hafatesanao raha tonga Jesosy am'izao mandova lanitra avy aho ary io no mahakaiky azy tsy fantatrao ny ambena ny vavaha fa ho avy tampoka aho amin'ny ora sy ampoizinao hoy ny tompo kanefa raha tonga ny zanak'olona moa ahita finoana eto ambony tany va izy mahatoky fahita finoana aminao satria ianao olona ny fidiny tiany malala navano ny olona rehetra io no teny mamy zay avoakany amin'ny olona nansoiny hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao ary zany nanokafako ny lanitra mandrakizay ho anao voninahitra ho an'Andriamanitra raisa zanaka zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana ko amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fomboana ny farimasina hatramin'izao ko mandrakizay amen